namoaka ny fanaovana filoha ny sary ny filoha teo aloha nataony CFM ny sekretera général ny HVM. Sakana ho an'ny fampandrosoana ny tsify sy ny stabilité politique hoy Mac Alphonse. Ankafaliana tomboky laisy tomboky vavy no andesinay mitsidika ny tokantranao amin'ity matonaly ity. Alatsinainy fatelo amby roapolo ny volana Desambra taona 2024 tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana karibo atsika jiaby anaraka izany vaovao zany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny resaka politika dia niteraka disadisa teo amin'ireo antenimiera rotonta ny fandiniana ilay teti-bola-panjakana 2024. Nisy moa ny teboka valo izay nasiny antenimieran-dola fanitsina tao agnatiny izany. Nivoaka ary ny didy itsivolana avy amin'ny gouvernemanta tamin'ny robia loso teo tsy nisy noraisina ireo fanitsina ireo. Ny keniny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana kosa io didy itsivolana io tamin'ny sabotsy teo. Andeho rahantsika ny andindiny zay. Inona ireto hoe ohatra ny any amin'ny katsaka marina fa tsy mpamboly miatraika amin'ny vantana maninona io no tovanana TVA 20% roa zay. Fatelo ny jirama fa maninona ndray no lay subvention fanome jirama no nalana tao. Manarak'izay dia nisy ndray nanafoana tanteraka ny aba mahakasika amin'ny gazy. Ao ihany koa ny le bolabola-tsavonina le bondillon hoe ao anatin'le izy ndray zany dia hoe ampidinina le izy fa ny gouvernement nanonitra azy ho 20%. Io le ao amin'le sim io manarakaraka an'izay. Dia ny anankiray ngeza be ary tena nisy adihevitra taminay dia hoe misy provision sur opération d'investissement de 770 milliards ho alefany amin'ny présidence. Teboka maromaro nasiny antenimieran-dola fanitsina tao anatin'ilay teti-bola-panjakana 2024 ireny. Ny alarobia 20 Desambra teo anefa namoaka didy itsivolana ny gouvernemanta tao aorian'ny filan-kevitry ny ministra. Tsy nisy noraisina avokoa ireo fanitsiny ireo. Dia namoaka didy itsivolana ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny sabotsy 1 Desambra teo. Manaiky ny didy itsivolana navoaka ny gouvernemanta. Raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ilay fangaraharahan'ny fitantanana ity teti-bola-panjakana ity isika izay niteraka resabe hatrany ivelany ny anaovan'ny filoha ny teti-bola 20,900 tapitrisa ariary izay tsy fantatra mazava ny ampiasana azy. Dia toy izao ny fanamarinany HCC azy ao amin'ny andalana 7 Ny didy itsivolana lahara 2024 tsipika aotra 9 mikasika ny teti-bola-panjakana 2024 dia tsy ahitana fandaharana mifanohitra amin'ny lalàna fototra ka tokony ambara fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana. Dia traizany filalaovana ity lalàna traizany fanitsakitsahana lalam-pandrenana ary aiza ihany koa nitondrantsika ity firenena ity. Fa famonoana tanteraka ireo tantsaha malagasy ny momba ny teti-bola-panjakana ho tanterana sy ampiasaina ny taona 2024 iny tsy mikatsaka afa-tsy ny izay mampetipety azy ny mpitondra ankehitriny hoy ny loholona Olga Malason raha nikoragna ny momba n'izay izy tamin'ity androany ity. Germaine Menjanahary Andry Rakoto Malala. Malaza tsy hinanana toa vilian-tsaona ankehitriny ny hoe tantandalany Madagasikara. Ny tena mahagaga dia mpitondra mihitsy no loha laharana amin'izay tsy fanajana lalàna izay. Saingy dia mitazam-potsiny ny HCC izay natao mba hiaro ny lalam-pandrenana. Ny lalam-pandrenana efa milaza fafidina avokoa ireo mpitantana rehetra eo amin'ny ambaratonga miainga zany any amin'ny commune ny faritra ny faritany ny mamaka
dia zany zao tokony atao amin'iny 24 iny dia ny fifidianana chef de région sy ny conseillers régionaux fa tsy fametrahana gouverneur mandika lalam-paharenana ny gouverneur fa fifidianana chef de région sy ny conseillers régionaux no tokony atao amin'ny taona 24 iny fa mitambahoaka nefa nanaova ny HCC hoe azo atao ihany gouverneur fa atao provisoire tsy tompoko lalam-panorenana no miteny fifidianana no ametrahana andreo fitondrana tsy mahalala afa-tsy ny tombotsoany andry no mitondra any Madagasikara amin'izao asiana exonération ny gaz butane fandrehatra fa mba ahafahany vahoaka madinika hony mampiasa gaz butane fa nodikidonana satsika zany ary nanaovanay amandoma io tsy ekeny satria ny gaz butane dia monopole nereto eto amintsika dia tiana omena faveur lay opérateur mikirakiranyio tsy eketsika zany any amin'ny vary any amin'ny PPN ilaitsika voaka ny tokony anaovana exonération fa tsy any amin'izany gaz butane zany manarak'izay ny katsaka sy ny tourteau sy ny ohatr'izay asiana TVA hony fa iza moa no ampiasandreo rehefa tonga nefa nodinana katsaka sy ny tourteau zany any amin'ny sakafo biby dia le sakafo biby iza no mpividy azy tsy ny mpamboly sy ny tantsaty sy ny piopy dia iny zany niaran'le TVA rehefa avy eo ka orinasa mpamokatra savony eto an-toerana izay mampiasa ny akoratsika ilay mpambolitsika mihitsy no sazida satria rehefa miditra le importation tsy afaka mamokatra lay huile de palme na le huile de coco na ny akora eto toerana intsony ny mpamokatra sy mpamboly ka tsy tsika malagasy ve nasiana amin'izany fa vaovao manodidina n'izay hatrany manoloana ny fandraisana ny didy itsivolana izay manome alalana ny filoham-pirenena amin'ny fanaovana lalàna dia naneho ny heviny ihany koa ny filohan'ny antenimieran-doholona Andriamatoa Rivo Rakotovao nambarany fa tsy maintsy mandalo eny amin'ny parlementarotonta iny didy izay natao teo iny didy itsivolana izany mialohany ankatoavan'izy ireo azy na ny atao hoe ratifie izany ireo didy itsivolana ireo izay anisany voarakitra ao anatin'ny lalàna araka ny fanapahan-kevitra laharana aotra 5 tsipika HCC bara D3 tamin'ny 13 febroary 2024 andeha rahatsika ny fanamparazavana andesiny izany filohan'ny antenimieran-doholona izany Andriamatoa Rivo Rakotovao nahoana moa zany le resaka satria raha namoaka ny didiny décision le izy zany HCC tamin'ireny taorinan'le hoe namena pouvoir de légiférer ny filoham-pirenena dia namoaka ny didiny HCC satria décision hoe ie amena azy zany le izy fa neken'ny Sénat fa dia tsy maintsy alefa ratifiena amin'io deuxième session 2019 zany koa zany anisan'ny ndrasana zay le diny teo zao fotoan'izao zany dia tsy nisy na anankiray ary ireo le loi le par voie d'ordonnance nyraisin'ny filoham-pirenena zay tanatin'ny ara-dalàna izay lalàna azo niraisina reo tsara raha misy zavatra tsy azo niraisina dia nilavin'ny HCC ohatrany hoe tamin'ny anao référendum izy dia hoe tsy mety zany fa tsy azo atao anatin'ilay fahefahana menanao io dia mijanona teny moa le référendum na efa nitsitsika ary naseny izanynao ny fita fa zavatra tsy ara-dalàna le izy asoriko iny fa ozy aho hoe tsy nisy na dia ray ary zany tanatin'ireo lalàna niraisina tamin'ny fepitaona iny ka tonga taty nefa zay eo le manahirana izy ary manara-dalàna izy tsy manara-dalàna aiza zany zao tokony tsy manan-kery ve zany reny lalàna niraisana reny satria tsy mety ny ratifiena teto any ny tena fanontaniana lehibe eto amin'ny firenentsika koa am'izao fotoan'izao satria tsy nisy senana ny assemblée nationale fa rehefa tafatsangana ny assemblée nationale dia amin'ny deuxième session parlementaire le session ordinaire dia tsy maintsy fa tsy hoe tokony tsy maintsy alefa ho ratifien'ny parlement rotota ireo lalàna zay raisina tamin'ireny fotoan'ireny anisan'ny ndrasanay zany mandrapa tonga maly tamin'ny 20 alina fa tsy nisy na anankiray tsara ny manisa zay dia amin'ny fotoan'izao dia mety antano zay ny any amin'ny HCC na any amin'ny filoham-pirenena na amin'ny gouvernement ivoro momba permanent zany hoe aizy zany satria zay dia mametraka foana aloha tsika mba fanjakana tan-dalàna
ary ny fanjakana tan-dalàna dia ny lehibe mame ohatra izay nyanakavy satria za koa mampitatana firenena dia miezaka fa manaja n'izany lalàna zany fa lasa izy ary zany no manara-dalàna dia izy ny tsy anara-dalàna eto. Marika ny firenena demokratika ny fanajana ny lalam-panorenana ny firenena tantanin'ny mpanjaka sy ny didijadona ihany no firenena tsy demokratika. Ny tsy fanajana ny lalam-panorenana araka izany dia tsy maintsy misy fiantraikany ratsy hatrany amin'ny filoham-pirenena toy ireto izay mahazo ny firenena maromaro any ivelany ireto. Tanteriny Jessica Miray sy Tahiriny Ana Ranariny Irina. Efa nentina tamintsika ihany ireny ny zava-nisy tany Etazonia fa andeha iverenantsika kely aloha. Voararany lalam-panorenana Amerikana tanteraka ny fidiran'ny firenen-kafa amin'ny raharaham-pireneny. Ny antso telefona nataony filoha Amerikana tamin'ny filoha Ukrainiana nefa dia manery ankolaka ity farany hiditra amin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana amin'ny taona 2024. Ny tao Pakistan indray, ity firenena ity aloha dia fantaro fa firenena anisan'ny mahantra indrindra any Azia. Pervez Musharraf no nitondra ny Pakistan nanomboka ny taona 1997 ka hatramin'ny taona 2024. Jeneraly nanonga-panjakana izy. Tamin'ny taona 2007 dia nahantony mihitsy ny fampiasana lalam-panorenana fa ny lalàna mifeny tany rehefa misy amehana na loi d'urgence kosa no nampiasainy. Izay fampiatona lalam-panorenana izay no niteraka fitokonana lehibe tao Pakistan ny taona 2024 ka nahatratra ny empêchement ny Pervez Musharraf. Voapangy izy amin'izao no ny famadiana tanindrazana na trahison ka voaheloka ho faty. Ny tao Bolivia indray, nisy ny fifidianana filoham-pirenena natrehandry zareo ny volana Oktobra 2024 teo. Lany tamin'izany ny filoham-perinasa Evo Morales. Tsy nanaiky ny mpifanandrina taminy fa voalaza fa nisy ny alabato. Nitarika korontana sy nahafatesana olona maro tany an-toerana izany. Nanao fanadihadiana ny Organization of American States na ny OAS, mitovy amin'ny African Union io. Vokatry io fanadihadiana io, nahitana porofo marobe fa nisy tokoa ny alabato sy ny fanodikodinana ny vato mpifidy. Voaterina metra-pialana araka izany Evo Morales ka nanao sesitany tenany any Argentine. Nisy ny didy fampisamborana azy ny 20 Desambra teo, saingy izy efa lasa nitsoaka ny Argentine izao. Feny, ny fanitsakitsahana lalam-panorenana atao amin'izay mapetipety ny mpitondra, ny fandikan-dalàna sy ny alabato sesilany manampetra avokoa. Fa nisy akony teo amin'ny fanjakana ny fampitandremana izay nataony ny fiangonana FGKM manoloana ilay mety isian'ny fanambadian'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. Tataka izao ny fanambarana izay nataony Andriamatoa Irako Ami mpitandrina tamin'ny izany. Teo aloha ny fanambarana izay nataonay tamin'ny zoma 20 Desambra 2024 no nitandrazana iombonana sy ny firenena iarahamanana ary nitaranaka iaraha-mitaiza sy ny akony izany. Ny filohan'ny FGKM dia nahatsiaro fa tsy ny antso tany an-tany hevitra koa mideran'Andriamanitra sy maneho fisaorana eram-po eran-tsaina ny fitondram-panjakana izay nanaiky iaino ny antso-pitiavana nataonay ka nanao ny ezaka rehetra nanomezana fanazavana. Ankehitriny dia mazava tsara fa ny lalàna laharana 720 tsipika aotra valo no tapahan'ny parlemanta farany teo momba ny voalaza hoe lutte contre les violences basées sur le genre dia tena lalàna momba ny ady amin'ny herisetra miatra amin'ny ankizy sy ny vehivavy ihany fa tsy misy dira ny fanambadian'ny mitovy fananahana mihitsy ary ambaranay fa tena ezaka mendrim-piderana sy iombonana feo ny fanoherana izany herisetra izany. Ankehitriny dia mazava tsara ny mahazo matoky ny vahoaka malagasy fa tsy hisy eto Madagasikara mihitsy izany lalàna izay manome izan-dalana ny fanambadian'ny mitovy fananahana izany. Fahazona antoka tanteraka ny laina izany ho tahinany Madagasikara ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izay no nandesi ny filohan'ny FGKM Irako Andriamaso Ami mpitandrina manoloana iny zava-niseho iny.
fa lafim-baovao hafa kosa indray dia nanaitra ny mpikirakira ny tambazotra tserasera ny nahita ilay sary misy ny mpikambana ao anatin'ny conseil du fampihavanana malagasy miaraka tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina kanefa notakonan'izy ireo ny sarin'ity filoha teo aloha ity niteraka tamin'ny mpanao gazety ny koragna tamin'ny mpanao gazetinay ary naneho ny heviny momba izay indrindra ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Mahagaga ity fihetsiky ny CFM tamin'ity sary ity fa nahinina notakombana ny sarin'ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina miaraka amin'ny mpikambana ao anatin'ny CFM tamin'ny gazety boky nivoaka tamin'ity vorana ity no nahitana izany ary niparitaka tao anatin'ny tambazotra serasera ary nanohana olona maro. I mahasekretera jeneraly ny antoko HVM namo dia taitra tokony tena ary ankina sy tananjona nahita iny sary navoaka ny CFM iny nataony tsy mazava zany le sariny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay marina fa io filoha io no nanendry ireo mpikambana ireo tao anatin'io CFM ka raha ohatra ka menatra zareo zany mba milahatra aminy androany ity maninona kay tsy nantsoina ny présidentsika am-perinasa nakany sary fa tsy ny sarin'ny filoha zany no nosikoseny za tsy teny njimbonjimbany fa karakarazan'izay angambany ka malahelo aloha zahay HVM tena malahelo ary zay natonga an'izay zany tamin'ny tambazotra sosialy iny namoaka ny reny fanambarana reny hoe Andriamanitra hoaiza marina ity firenena ity raha ohatra ka androm-panjakana ohatran'io zany manisikosoka ny sarin'ny filoham-pirenena teo aloha tsisy fanajana tsisy fijerena ny maha ray aman-dren'le olona ka io moa zay moa dia tsy hainao ininina fa zay zany miteny fotsiny hoe olon-dehibe zareo ankininay amin'ny fahendreny zareo sy ny feon'ny fiaretina zareo raha ohatra ka mbola misy zany fiatreretina zany. Raha nanontaniany mpanao gazetinay momba n'ity tranga ity ny filohan'ny CFM dia tsy nety nanome fanazavana saingy tao amin'ny trano famokarana sifaka no nilazany fa tsy misy afa-tsy iny sary iny no sary afaka ampiasaina tamin'ilay gazety boky. Fanazavana izay heveriny maro fa tsy mitombona satria azo mpikambana atao tsara ny miara-maka sary tsy misy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina raha ilaina izany. Nitondra fanazavana manoloana ny zava-misy nikorontana eto amin'ny firenena ihany koa androany ny filohan'ny CFM Asin'Andriamalala trano mitatitra ny Vaovao izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Mila miaiky ny mpitondra fa misy ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanany ny firenena, ny fanetrentena sy ny fahaizana mivelatra amin'ny ankolafikery ary ny fisehoana fa mahavita tena no olana goavana amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny kanefa tsy voava akory izay mahazo ny malagasy. Tsy misy afa-tsy ny fampiresahana fa ao anatin'izay marimaritra raisana ao anatin'izay fampitiniana zay no afahantsika mamahany olana. Tsy misy olana tsy ahitana vahaolana fa misy tokoa ve ny finiavana ny tsirairay hanao an'izay resaka famahana olana zay tsy kisarisariny tsy ao anatin'ny fiatsaram-belatsy na ankolafenina na ankolafy aiza rehefa manana fahavonona ny fampiresaka ka hitady vahaolana amin'ny zavatra anankiray ahitana vahaolana ny zavatra rehetra. Ny paix sociale, ny stabilité politique ary ny développement économique dia zavatra telo mifamatotra. Ny fahamarinana momba ny fifidianana, ny CSS, ny fitokonan'ny mpianatra ankatso, ny tsy fankasitrahana ny mponina Ambotrimanjaka ny fanotofana ny taniny, ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny, ny olan'ny rano sy ny jiro dia samy milaza avokoa fa misy ny tsy fahombiazana fitondrana eto Madagasikara. Vaovao momba ny fifandraisana amin'ny any ivelany dia tapitra ny fepotona izay iasan'ny masovo ny Japon eto amintsika. Nisy ny tatitra sy ny jeritodika ny ainany teto nandritra izay fotoana izay. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Princy.
Ny fananganana foto-dravitra asa tony lalana ny tena niarahany asa tamin'ny firenena japonais teto Madagasikara, ankoatra ny fanampiana samihafa ara-tsosialy, toy ny fanampiana ny tany atsimo, fananganana sekoly ary ny sehatra ny fahasalamana. Nanao jeritodika ny zava-bitany moa ny masivon'ny Japon Ishiro Ogazawara androany. Nos collègues dans le système des Nations Unies, nous avons travaillé intensivement dans le Grand Sud pour atténuer la souffrance de la population locale, sévèrement affectée par l'aléa climatique, surtout par la grande sécheresse en 2017. Au commerce, l'exportation de Madagascar au Japon a triplé de l'an 2017 à l'an 2018, portant le montant de l'exportation de 110 millions de US$ en 2017 jusqu'à 2069 millions de US$. En revanche, l'exportation du Japon à Madagascar n'a augmenté que légèrement, à savoir de 14 millions de US$ en 2007, en 2016 à 17 millions en 2018. Donc, Madagascar est très riche de ressources naturelles et humaines. Sa population est très jeune et offre une grande potentialité au monde. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une pleine valorisation de cette opportunité mutuelle. L'accord de coopération signé à l'occasion de la 4-7 entre le G3 et le UDBM va clairement dans ce sens. L'Association économique Madagascar et Japon, dite l'AMAJA, dont la création a été déclarée ici même en 2017, constitue également un ressort puissant pour le développement des liens économiques entre nos deux pays. Impitiagnantsika hely ny lafiny politika nitondra fanazavana manoloana ny toy ny etsika fitakina ny marina sy ny tsirariny teto amin'ny firenena ihany koa ny avy eo anivon'ny MCFI dia andriamatoa Paul Pody izany. Mila mihetsika ny malagasy jiaby raha toa ka nahatsapany izay tsy fitezan-draha izay indrindra teo amin'ny alabato bevata izay niseho ny sesesy teto amintsika. Asin'Andriamalala, Manora Andriamalala. Tsy tokony hijanona imenomenona ao anatin'ny tambazotra sosialy fotsiny ihany ireo vahoaka marobe tsy mahazaka ny vidim-piainana sy leo ny fampanantenana pokaty. Ilaina ny fijoroana indrindra hanamafisana ny hetsika fitakiana marina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna lasa teo. Ho an'ny MCFI dia tsy vita ny fitondrana ankehitriny mihitsy ny manaja lalàna velona ka ilaina ny fijoroan'ny vahoaka tsiraray manoloana izany. Ity famarady amin'ny famarinana ity dia anareo ny tompona andraikitra voalohany tokony hampanjaka izany eto Madagasikara satria izay ny miantoko ny fampandrosoana ny firenena. Ny firenena tsisy famarinana, tsisy androso izany fa aza manofa atsika ka zahay manao ny ady amin'ny famarinana ity dia manampy anareo ka mangataka anareo zahay andreny andraikitranareo hanampy anay ihany koa amin'izany ady amin'ny famarinana zany. Ny tribunal administratif matoky anareo zahay, matoky ny fahendrenareo amin'ny tribunal administratif zahay mba tena itsara amin'ny araka ny lalàna nareo. Ary eto za mbola mampatsiahana reo tribunal administratif manerana ny Madagasikara fa amin'ny andininy faha-20 amin'ny lalàna mitondra laharana 10 tamin'ny 20 Jona 1970 dia milaza mazava tsara fa ianareo amin'ny tribunal administratif afaka manao didy savaranando anareo manery ny OMC-ny anao ny fampitahana amoahana ny marina avoahany marina ry CNI. Ho an'ny hetsika goavana ho tanterahana ny sabotsy ho avy izao dia mbola andrasana amin'ity herinandro ity ny toromarika sy ny toerana anatanterahana izany. Vaovao manodidina ny tontolo iainana dia nampiakapeo ireo zanaka tagnosy izay avy ao Faradofay manoloana ny fanimbana ny torapasika Libanona any antoerana tsy agneky ny fanaovana n'izany izy ireo. Etsy andany nisokatra ny volana Janoary ho avy izao ny tao publikazo eto Madagasikara. Resaka tontolo iainana ny hazo volena kanefa ny efa misy eo antoerana sy mbaina indray. Andeha ratsika ny andindiny izay eo mirindra tsara ny tokra marolahy. Sarotiny mafy amin'ny fiarovana ny torapasika Libanona ny mponina tompotany ao antoerana.
ity tora-pasika ity izay manana ny tantarany sy ny anjara toerany na eo amin'ny lafiny ara-pombandrazana izany na ny sehatry ny tontolo iainana. Mitsangana araka izany ireto tompo tanàna ary manambara fa tsy andefitra velively amin'izay minimikitika sy manimbazimba nyity toerana manandanja ao Faradofay ity. Zakako izaho zanaky ny Anosy zanaky ny Faradofay alibanone tahony misy teno avao zaho mayenty anareo Facebook amin'ny groupe mitagnagnao aby avao sy mandray andraikitra sy minday fangalinareo anaromanareo amin'ny tany ho fa sy ririzy anaovan'olona sika ny taho avao ino ny raha ataosika de ny mpitondra etahoky fa politika aby mataosy ny sezany mataosy voninaizy za sy zaka maro fa izao hoavy zahay taranaky ny Realia Bela tompony ty tany ka tafamaranty hoky izahay de mivavaky mitariaky ty hoky misy maty taho zay manaboaky ny maty tahoky razanay fa zao kosany isanga zahay zay anarakanay zahay anome fangaly me via mangalaky fangaly aminay eo andrako santy alibanona ty sika embena sika zay raha ataondreo fa isika no fa misy nareo no fa sy isanga da izao ny ozinay nareo zay taranaky nanao anty raha tike tahoky da ny taranaky nareo impito mandivitr'olona da ho maty amin'ny ty riaky tiky da fadio nareo zay fa izaho Tanosy Topotany Faradofay nangina manakory fa sy sagnagna izay ny zakako hanareo misangana nareo nandro amin'ny riaky tiky nareo mba nisotro ny rano libanona avao mba fa mihira tetaho sy mizaka maro fa andeha zahay sabosy hinday fangaly raha kofasika an'io zay tompoko misaotra nareo. Hatramin'ny gazety any ivelany no mamoaka vaovao momba ny Madagasikara mikasika ny fahampotehan'ny tontolo iainana. Ny anahazovana ny fandravana ala tamin'ny fiandohany ity taona 2012 sy 2020 ity saingy tsy hita taratra mazava ny fandraisana andraikitra izay noraisina manoloana izany. Raha mahatadidy tsara isika rehetra isan'ny velirano nampanantenainy ny filoha ankehitriny io ny fandrakofana ala ny Madagasikara. Isokatra amin'ny fomba ofisialy ny 20 Janoary 2020 izao ny taom-pambolekazo. Etsika izay atao foana isan-taona izao. Aiza ho aiza ny fanaraha-maso sy ny fikolokoloana ireo efa nambolena. Tsara ny mampatsiahy fa anisan'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa voalohany indrindra ny fitandrona ireo zavaboary izay efa misy eo. Isan'izany ny tora-pasika libanona izay anaovan'ny mponina tompon-tany fitarainana kanefa ny tompona andraikitra manao be marenina. Vaovao mandidina ny fiomanana ho amin'ny fetiny Noely sy ny farantaona nandesintsika mamaraparana ny vaovao dia tokony hisy ny fiomanana fatratra na ny eo amin'ny lafiny fahadiovana izany manoloana n'ireny sakafo izay ho karakaraina ireny. Mila fitandremana ihany koa ny laron-tsakafo izay ampiasaina mba hialana amin'ny fanapozinana ara-tsakafo izay mety hitranga izy koa fa avy ny fety karan'izao. Ravirazafi Mahenina sy Mathieu Princino nagnano ny fanadihadiana. Efa mahazatra ny isa-tokantrano ny manao sakafo mihoatra noho ny andavanandro rehefa andro fety. Toromarika nomeny mpitsabo ho andreo manana olana amin'ny vavony sy ireo marefo ara-pahasalamana. Tsy tokony hohanina mihitsy ny sakafo efa lany daty, nefa lo na masiso, nefa simba, nefa miova loko zany na nefa maniry bobongolo dia tsy tokony hohanina mihitsy. Na efa somary mibotsina zany le fitoerana iny amin'ny plastika zany na vy fotsy ka efa mibotsina na efa rafesina dia tokony tsy hohanina mihitsy zany ireny. Jaina ny fadiovan'ny sakafo izay karakaraina, ny fadiovan'ny tanana amin'ny karakara sakafo, sasana tsara amin'ny tanana amin'ny savony isaky ny karakara sakafo, isaky ny alohan'ny sakafo ary isaky ny avy any amin'ny fivoahana zany dia tanana foana ny tanana. Ary ny rano tokony rano mangotraka, rano avy nampangotrahana tsara no ampiasaina na ny fanadiovana sakafo zany na ny rano tokony rano sotroina zany. Sakafo hohanina manta tokony madio tsara, voadio tsara. Sakafo hohanina masaka tokony sakafo masaka tsara. Misy ihany koa ny karazan'olona no tsy mahazaka sakafo mavesy satria ka mila mitandrina. Raha vao mitranga ny tsy fahazakana sakafo na fanampinana ara-sakafo minitra vitsivitsy
na ora vitsivitsy tahorina fisakafoanana na mitranga amin'ny olona ray zany na vitsivitsy na mitranga amin'ny maromaro avy ny sakafo misy eo amina hoe marary ny kibo mangotongotika mety maloloy mety mandoa mety mivalana tavitrany dia tsara foana no miazakazaka mamonjy toeram-pitsaboana satria tsy fantatsika izay mbola mety ho fivoarana zay retin'izay rehefa avy ao misy ara manafitra mihitsy misy mampifanitona dia izay no tsara mamonjena dokotera. Aleo foana zany rehefa misakafo dia amin'ny antonony ary amin'ny sakafo mahazatra amin'ny vavony zany amin'ny antonony tsy hoe manao voky be zany raha mihinana aleo zany mihinana kely mamerimberina matetitetika dia tsy adiny koa zany ny rano tokony malany 2 litatra eo zany ny olona milanja 20 kilao eo manatombo zay raha ohatra mitombo ny lanja somary meny zay raha ohatra ka somary kelikely zany ny lanja. Misy sary izay niparitaka tany amin'ny tambazotra tserasera tany izay zava-nisy teto Andrenivohitra. Tsy inona izany fa ny sarina trano izay miloko ny sainam-pirenena Frantsay manga, fotsy ary mena izany. Tranon'olon-tsotra ireo ary raha ny tena zava-misy marina sy ny loharano vaovao tsy dia mazava loatra hoe avy aiza no nanao azy, iza no tompon'andraikitra nanao azy ary misy akony amin'ny fakany vahiny ny tany eto Madagasikara ve ny zava-misy tahaka izao. Izay avokoa no anisan'ny resaka sy fanehoan-kevitra mandeha any anatin'ny tambazotra tserasera any manoloana ny ireto trano izay nolokoana ny lokon'ny sainam-pirenena Frantsay ireto. Dia iny ihany koa tompoko sy tompo vavy nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma samy tsara mandrapitafa ao amintsika jiaby amin'ny manaraka koa. Veloma tompoko.